Allô. Miarabantsika rehetra ry havana amin'izao natratrarantsika ny fotoam-pankalazana ny Noely 2020 izao. Maro no maniry ahita zany fotoana izany toroy-paminany fa izay. Maro koa ny naniry anatrika izao fotoana izao saingy voasakana noho ny antony maro samihafa. Noho ny fahasoavan'Andriamanitra anefa dia voreto isika satria mandalo mamaky atsika ny tompo amin'izao fotoana izao. Efa tonga ho anao ny mpamonjy aza variana mijery fotsiny. Zany ray ny loha hevitra hobanjintsika amin'izao fotoana tolakandro izao. Amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen. Idiran'Andriamanitra isika ka iaraka maky ny salamo fa 7:20 ka toy izao nandaminantsika azy. Ny mpitarika ny mamaky ny andininy 1, 2 ary ny 7 ary ianareo kosa mamaly amin'ny andininy 4, 9, ary 7. Vakisika amin'ny anaran'ny Tompo. Mirafy irambavao an Jehova fa efa nanao fahagagana izy. Ny tanany ankavanana sy ny sandrany masina no avy tany famonjena. Jehova nefa napafantatra ny famonjeny. Teo masiny Jentilisa no nanehoany ny fahamarinany. Efa nahatsiaro ny famindram-pony sy ny fahamarinana tamin'ny taranak'Israely izy. Efa nahita ny famondren'Andriamantsika ny vazantany rehetra. Fiangonana, io an Jehova ary tany rehetra, velomy miompika mira. Mankalaza Jehova ka ny lokanga, dia amin'ny lokanga sy fefirana. Amin'ny trompetra sy ny fiatsofana ny anjomara, ka mipio natrehan'i Jehova mpanjaka. Oka itehantanana ny rika, ary oka hiara-ioby aminy koa ny tendrombohitra. Eo natrehan'i Jehova, fa avy tsara ny tany izy, itsara izao rehetra izao amin'ny fahamarinana izy, ary ny firenena amin'ny fahitsiny. Raha tsika miredona nira fa 7:1 sy 2.
Saotranao zay Andriamanitra rainay io satria tsy nafeninao taminay ny fitiavanao fa nirahanao ny zanakao malalanao ho tonga olona takanay. Miara-paly amin'ireo anjely sy ny firenena izahay amin'izao fotoana izao fa mpamonjy tokoa niteraka ao anay ao tanànan'i Davida dia Kristy Tompo, ary fiadanana no atolotrao ho an'izay olona mino sy makasitraka izany. Raiso ny fisaoranay mba ho anitra manopofona tahaka ny fideran'ireo olo-masina marobe manoloana ny seza fiandriananao, ho anao tokoa aneny voninahitra ny aja mandrakizay. Amen. Petraka isika. Riavana na Andriamanitra fitiavana tokoa aza ny Andriamanitsika dia Andriamanitra marina koa, ary manambara ny famarinany amin'ny fotoana mamety izany. Koa aoka inosika ny teny izay manambara ny sitrapon'Andriamanitra amintsika. Ho ny soratra masina teo amin'izao tontolo izao izy, ary izy no nanaovana izao tontolo izao, nefa izao tontolo izao tsy nanala azy. Tonga tany amin'ny azy izy, fa ny azy tsy nandray azy. Koa manoloana izany tenin'Andriamanitra izany dia andesika samy anaraka izao tonom-bavaka izao anatona ny Tompo. Tompo, tonga tokoa ianao nanatona anay nitondra ny mazava tao anatin'ny famahizinanay. Tonga ianao nitondra fanafahana teo amin'ny fandevozanay. Tonga ianao nitondra fahasitranana teo amin'ny aretinay. Tonga ianao nitondra fahamarinana teo amin'izay mameloka anay. Toa tsy hitanay anefa izany satria jamba izahay. Toa mahafantatra ny aminao izahay, Jesosy Tompo, kanefa tao tsy mahalala anao izahay. Na ny firenena izay nividinao aza ka nanehoanao ny herinao sy ny fitiavanao dia tsy nalalanao ary nanombanao teo amin'ny azy fijaliana. Tompo, mamindrafo aminay, amparato ny masonay ka tsy ho variana izahay amin'izao fotoana anio izao. Miaraka ny fiangonana. Ry ranay be famindrapo, talaorinao izahay, mamelany amikay, dio izay fampatana, sasao izay fakeliko, ary avaozany fananay vingo ampanao, fitiavan'i Jesosy Kristy anakompamonjanay no angatanay aminao. Amen.
bebaka marina tokoa teo anatrehan'andriamanitra sika dia andeha raiso amin'ny finoana amin'ny fatokina ny teny somafaly manambara ny famelana ilontsika sy ny fampihavanana atsika amin'andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy mpamonjy atsika. Ny vahoaka mandeha tao amin'ny maizina dia hita fahazavana lehibe ary ny olona mipetraka ao amin'ny tany izay tandoniny fahafatesana no mpisahan'ny hazavana. Zao ho Jesosy ny fahazavana izao tontolo izao, tsy mba hitoetra amin'ny aizina izay rehetra mino ahy ary izay manatona aho tsy ho laviko mihitsy. Ho avavela ny elokareo no ny anaran'ny masina. Aleloia. Miaraka ny fiangonana indro tompo Andriamanitra ny famonjena antsika dia atoky isika fa tsy mba hatahotra fa ny tompo Andriamanitra no herintsika sy fiderahantsika fa efa famonjena antsika izy. Hira fa tsy fiodita. Alohan'ny irositsika amin'ny famakiana ny tenin'Andriamanitra dia mangataka ireo zanatsika ao amin'ny sekolin'ny tenin'Andriamanitra mba ho avy etỳ anoloana hanao ny anjarany.
sao dia roso amin'ny vaky teny isika mangataka ny tompony anjara maroso aty tompoko. Iara ivavaka isika tompoko. Ry Jehova tompo rainay izay any an-danitro, misaotra anao izahay, mideranao fa noho ny fitahianao sy ny fitiavanao, ary noho ny famindraponao dia mbola omenao izao fotoana izao, ahafahanay mamaky sy mihaino ny teninao. Ny teninao izay aina ho an'ny mahazo azy, ary fahasalamana ho an'ny nofo rehetra. Ny teninao izay fanilo ny tongotray sy fanazavana ny lalanay. Sokafo fanay masino, ny fonay, ahaizanay mandray sy miaina ny teninao, ka tsy verina any aminao ny teninao raha tsy mahatanteraka izay nandrahanao azy. Tendreo ny vavam-panomponao izay hitondra ny teny, koa amitenena Jehova araka ny fombanao fa vonina hieno anao izahay. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy izay tonga hamonjy anay no angatahanay izany vavaka izany. Amen. Vankiteny voalohany dia horenesintsika ao amin'ny Isaia 2:15, andiny 7 ka hatramin'ny 10. Isaia 2:15, andiny 7 ka hatramin'ny 10, izay mivaky toy izao rehefa hitantsika amin'ny anaran'i Jesosy. Akory ny hatsaran'ny tongotry ry mitondra teny soa mahafaly ery tendrombohitra sady mitory fiadanana, dia izay mitondra ny teny soa mahafaly sady mitory famonjena, eny izay manao anzy iona hoe mpanjaka Andriamanitra ao. Injany ny feo amin'ny pitilinao, manandratra ny feony izy ka miara-mioby, fa ho faly izy mahita mifanatry maso ny odian'i Jehova ao an'ny zona. Velomy ny oby ry fitoeran-drava any Jerosalema, fa Jehova eo mampionina ny olony sady efa nanavitra any Jerosalema. Jehova efa nampiseho ny sandriny masina teo himaso ny firenena rehetra, ary ny farany tany rehetra ahita ny famonjen'Andriamanitra. Andriamanitsika. Amen. Ho toizantsika ny famakiana ny teny ao amin'ny epistily nosoratana ho an'ny Hebreo. Hebreo 1:1 ka hatramin'ny 5. Hebreo 1:1 ka hatramin'ny 5. Amin'ny anaran'i Jesosy. Rehefa nampitenen'Andriamanitra tamin'ny razana fahiny ny mpaminany, tamin'ny andro samihafa sy ny fanao samihafa, dia amin'izao andro faran'izao kosa ny nampitenenany tamintsika ny zanany, izay voatendry no mpandova ny zavatra rehetra. Izy no nahariana izao tontolo izao. Izy koa ny famirapiratany voninahiny sy endriky ny tenany indrindra, ary miazona ny zavatra rehetra amin'ny herin'ny teniny. Ary rehefa nanao fanadiovana ahafaka ny fahotana izy, dia nipetraka teo amin'ny tanana ankavanany lehibe any amin'ny avo, ka natao tsara noho ny anjely, araka ny nandovany anarana tsara noho ireny. Fa anjely iza no mba nilazany hoe: zanako ianao, izao no niteraka anao androany, ary koa izao ho rainy, ary izy ho zanako. Ary mitondra ny lamatoa amin'izao fiainana izao indray, dia hoy izy: ary aoka ny anjelin'Andriamanitra rehetra hiankohoka eo anoloany. Amen. Alohan'ny namakitsika ny filazantsara dia eo am-pitsanganana no anaovantsika ny hira 70 ny andininy voalohany. Eo am-pitsanganana.
eo am-pitsanganana ihany no amakitsika ny filazantsara nosoratany Jaona. Jaona toko voalohany, andiny voalohany ka hatramin'ny fahavalo ambin'ny folo. Jaona toko voalohany, andiny voalohany hatramin'ny fahavalo ambin'ny folo. Amin'ny anaran'i Jesosy. Tamin'ny voalohany ny teny, ary ny teny tao amin'Andriamanitra, ary ny teny dia Andriamanitra. Izy dia tao amin'Andriamanitra tamin'ny voalohany. Izy no naharina ny zavatra rehetra, ary raha tsy izy dia tsy nisy naharina izao zavatra ary izao na dia iray aza. Izy no nisy mpiainana, ary ny fiainana ny fanazavana ny olona, ary ny mazava dia mamirapiratra ao amin'ny maizina, fa ny maizina tsy nandray azy. Nisy lehilahy nirahan'Andriamanitra, Jaona no anarany. Izy tonga ho vavolombelona nambarany mazava, mba hinon'ny olona rehetra noho ny teniny. Tsy izy anefa n'ilay mazava, fa tonga ho vavolombelona nambarany mazava ihany izy. Tao ny tena mazava izay mahazava ny olona rehetra tonga amin'izao tontolo izao. Teo amin'izao tontolo izao izy, ary izy no nanaovana izao tontolo izao, nefa izao tontolo izao tsy nahalala azy. Tonga tamin'ny azy izy, fa ny azy tsy nandray azy. Fa izay rehetra nandray azy dia nomeny hery ho tonga zanak'Andriamanitra dia izay mino ny anarany. Dia ireo izay tsy nateraka ny rà, na ny sitrapon'ny nofo, na ny sitrapon'ny olona, fa naterak'Andriamanitra. Ary ny teny dia tonga nofo ka nona tamintsika. Ary hitanay ny voninahiny, dia voninahitra miendrika ho an'ilay tokana avy tamin'ny ray, sady feno fahasoavana sy fahamarinana. Jaona nanambara azy ka niantso hoe, izy ilay nolazaiko hoe, izay avy ao aoriako dia efa tonga eo alohako, satria talohako izy. Fa tamin'ny fahafenony no nandraisantsika rehetra dia fahasoavana hanampy fahasoavana. Fa ny lalàna dia nomena tamin'ny alalan'i Mosesy, fa ny fahasoavana sy ny fahamarinana kosa dia tonga tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Tsy nisy nahitan'Andriamanitra na oviana na oviana, fa ny zanak'alahy tokana izay ao an-tratran'ny ray, izy no nanambara azy. Amen. Isika mino an'Andriamanitra ray, raitsy, mpanao ny lanitra sy ny tany, ary ny zavatra rehetra nanidina antsika. Ary mino an'i Jesosy Kristy iray, zanak'alahy tokon'Andriamanitra, nateraka ny rendana amin'izao rehetra izao, ny mazava dia mazava, Andriamanitra tokoa amin'Andriamanitra, nateraka ny fahatsapotao, ray amin'ny zavatra rehetra. Izy no naharina izao rehetra izao, mino antsika ny teny. Alohan'ny resatsika ny tenin'Andriamanitra ry havana izay hoentin'ny mpanompony, dia mbola ataontsika eo am-pitsanganana ihany ny hira 7:2.
rehefa tonga ho anao ny mpamonjy, aza variana mijery fotsiny. Zany no afatra ho antsika indray amin'ity krismasy 2024 ity. Ny fanahy masin'Andriamanitra ny taridalana antsika, aza ho tsika miaina mivelona ny krismasy feno, araka ny planina n'Andriamanitra feno. Petraka isika. Tsarontsika tsara ary antsika tsy anjery ny afatra nampitondraina ny anjely. Indro milaza teny soa mahafaly ho anareo aho, dia fifaliana lehibe ho an'ny olona rehetra, fa mpamonjy niteraka ho anareo anio ao an-tanànan'i Davida dia Kristy Tompo. Filazana miezinezina. Tsy hoe miezinezina satria lehibe fotsiny no zavatra ambarany, fa miezinezina satria azafady mahafaoka ny olona rehetra. Izao tontolo izao, ny olombelona rehetra tsy ankanavaka, na ny kely na ny lehibe, na ny vehivavy na ny lehilahy, na ny manana saranga tahaka izao na tahaka izao, ny olom-pirenena samy hafa tsy ankanavaka. Fifaliana lehibe ho an'ny olona rehetra ny krismasy ry havana, ho an'ny olona rehetra, ary fanomezana maimaim-poana avy amin'Andriamanitra zany. Zany atao hoe fanomezam-pahasoavana. Inona moa no atao hoe fanomezam-pahasoavana? Tsy mendrika nefa dia omena. Zay no atao hoe fanomezam-pahasoavana. Fanomezana maimaim-poana ho an'izao tontolo izao ny krismasy. Ady hevitra lehibe sy commentaire, fa mila belarina ho tsika, be dia be, no ateraka io fanambarana io. Na eo amin'izao tontolo izao, izay tsy mahatakatra ny tena lalina, na ho an'ny mino, izay matetika koa mametsy izao tontolo izao, mankalaza ny krismasy, kanefa hay tsy mahatakatra zany akory. Ry havana, fanomezana maimaim-poana ho an'izao tontolo izao ny krismasy. Fa hay io Andriamanitra raintsika io, tia izao tontolo izao, ary tena tia izao tontolo izao, fa izao tontolo izao no tsy tia azy. Hay io Andriamanitra raintsika io, mikiry biby amin'ny fitiavany, fa izao tontolo izao zay ny tiaviny fatratra no tsy mety mandray sy mamaly ny fitiavany. Izy no nanaovan'izao tontolo izao, tonga tany amin'ny azy izy, fa ny azy tsy nandray azy. Zany ny fanambarany ny soratra masina. Hay io ray be fitiavany io, ka tsara sady mpanao ny tsara, ka na dia ny ratsy sy ny tsy mino aza anaovany tsara. Zao nanambaran'ny tompo azy araka Mateo 5:5. Fa izy mamposaka ny masoandrony amin'ny ratsy fanahy sy ny tsara fanahy, ary mampirotsaka ny ranonorany amin'ny marina sy ny tsy marina. Andriamanitra hafahafa, izy ny olombelona afaka miambo, afaka manao tahaka izany. Ity nge ka tsy mendrika ho tiaviko, nefa tiaviko ihany. Ity nge tsy mendrika anaovako soa, fa anaovako soa ihany. Ity nge tsy mendrika ny fahatsarako, kanefa aneoko ny fahatsarako amin'ny fahafenony. Zany io Andriamanitsika io. Hanika dia omeny maimaim-poana ho an'ny olombelona rehetra, ho an'izao tontolo izao, ny fifalian'ny krismasy. Fahasoavana ane zany e. Zany ny atao hoe fahasoavana. Fa izao lasa mialina tsika,
lasa mialina tsika hoe nahoana izy ara tsy mahalala an' Jesosy Kristy, tsy mahalala an'Andriamanitra kanefa dia mifety ny Krismasy. Totehiteny aza mifety Krismasy nareo tsy ry havana, fanomezana maimaimpona avy amin'Andriamanitra zany. Aza elonana ary aza dongina iana-kibody. Misy kristianina tsy mety mankalaza ny Krismasy mihitsy satria lasa fetin'izao tontolo izao zany e. Fetin'izao tontolo izao mihitsy zany satria fanomezana avy amin'Andriamanitra maimaimpona aza idongina. Mpamonjy ny teraka zany ilay fanambarana. Tsy midika ninninina mihitsy zany ho an'izay tsy nandray ilay mpamonjy. Mpamonjy ny teraka nare izany Heroda, vonon'olona sy vononin-jaza nasetriny azy. Nare izany Jerosalema ny orooro fatratra. Fa misy mpanjaka teraka hamonjy. Mare izany izao rehetra izao, hoy ny Isaia 2:20 izay nivakiana tamintsika teo. Ry havana, ny magy ene ka jentilise. Olona tsy nino an'Andriamanitra na nanompo an'Andriamanitra marina tao am-pony, na fantatra no ny fahaizana ra-tsaina nananany izy, ny siansany zany. Fa teraka ny mpanjakany jiosy. Fa ny mpanjakany jiosy fa tsy ny mpanjakany. Izy tsy jiosy. Dia nataony ny protokôly, na ny memarim-panajana izy, na ny mefanomezana izy, satria mpanjaka lehibe ty teraka ty, saingy tsy nandray an' Jesosy ho tompony ane izy. Fa rehefa avy nanolotra ny miora sy ny zava-manitra izy, lasa nanohy ny lalany. Nahita ny mpamonjy izy fa tsy nandray azy. Ary ny mpiandro io ndreny jiosy reo nare ny afatry ny Noely, nino? Ary dia tafahoana tamin'ny mpamonjy, nitsoaka sy nidera azy, nitory azy tany amin'ny rehetra manodidina azy, na izany aza vady dia tsy mbola nandray ny famonjen'i Kristy. Satria teo amin'ny azo fijaliana sy tamin'ny alalan'ny fanahy masina no andraisana ny famonjena. Te handray ihany reto mpiandrony reto nefa mbola tsy afaka. Hoy ny fanambaran'ny Isaia teo hoe nasehony tamin'ny firenena ny herin'ny mahagaga, sandry ny mahery ny lazana azy, ary ny famonjeny nasehony hatramin'ny faran'ny tany. Ry havana, manana tombony isika. Satria tsy vitany hoe efa mahafantatra tsara ny Krismasy. Fa efa afaka mandray ilay mpamonjy izay tonga tamin'ny alalan'ny Krismasy noho ny Kristy niompo tamin'ny azo fijaliana sy nitsangana tamin'ny maty. Tombony lehibe zany. Saingy izao, na dia mankalaza ny Krismasy isa-taona sy mivavaka matetika, ampandrenesina amin'ny vaovao mahafaly, mahita ny asan'ny Kristy, mahita azy miasa, eny mety nahita azy mihitsy azy, na izany aza. Dia indraindray tao marina ihany ilay hoe tonga tany amin'ny azy izy fa ny azy eny tsy nandray azy. Zava-dehibe eto ilay teny Grika ambarany hoe nandray azy. Tsy hoe nahita maso fotsiny, tsy hoe niaona fotsiny, tsy hoe niresaka fotsiny, fa nandray azy. Fa tsy ampy eny mijery azy, tsy ampy eny mahafantatra azy ho mpamonjy, nefa tsy manatona azy tsinona, nefa tsy mandray azy ao am-po tsinona, tsy mandray azy onona marina sy maharitra ao amin'ny tena, satria izy ilay Imanoela, amintsika Andriamanitra, ao amintsika, mba hanjaka ny fiainana, tsy ampy.
tsy ampy ny mahafantatra, tsy ampy ny mijery, tsy ampy ny mitazana, tsy ampy ny mahafantatra, tsy ampy fa mila mandray. Ary ilay mandray tsy hoe manaja azy molotra fotsiny na manaraka fombafomba ara-pivavahana, teny zany, fihetsika zany, hiry zany, fanao zany, tsy zany, fa mandray ny famonjeny. Fa zay mandray azy onona sy anjaka ao am-pony sy eo amin'ny fiainany manontolo dia omeny hery ho tonga zanak'Andriamanitra ho ihany ny fanambarany jaona. Hay zay nandray azy ihany, hay zay ihany no mandray ny famonjen'ny Krismasy. Ary zay nandray azy ho teraka sionina ho amin'ny marina tokoa, fa teraka ane ny mpamonjy, fa teraka ao am-potsika, teraka ao anatitsika, teraka ao amin'ny tokantrano. Zay nandray azy tokoa dia androtsahany fahasoavana anampy fahasoavana, anatobahany fitahiana anampy fitahiana, ary tsy mandalo fa maharitra. Ry havana, fa fahasoavana anampy fahasoavana no nandraisantsika ho izy. Zany no anambarany filazantsarany Jaona azy. Inona moa zany fahasoavana anampy fahasoavana zany? Misy heviny roa. Voalohany dia ny lôjika. Fahasoavana araka nambara teo tsy mendrika, meny. Kanefa dia mbola anampiny ihany. Na mbola tsy mendrika azy, anampiny ihany. Fitahiana anampy fitahiana, fahatsarana anampy fahatsarana, tovonany mandrakariva ho an'izay mino sy matoky azy ny fahasoavany. Zay ny heviny voalohany. Fa ny heviny faharoa dia ity: omeny ho an'ny olony ilay fahasoavana iraisany amin'izao tontolo izao dia ny fifalian'ny Krismasy mandalo. Ny ray mandeha isa-taona ihany inge hoe ny komersa ny mahatonga an'io hoe maharitra herinandro hoe 10 andro hoe indraindray aza ray volana. Komersa io, ary ny papa dia vao niteny omaly. Manjary fetin'ny fihinan-kanina sy ny fandanindaniam-poana ny Krismasy. Ary na ny kristianina aza dia manao zany, cadeau re zao. Fa omeny ianao koa zany, fahasoavana omeny ianao zany. Aza ho ibodona ho ia na ialonana. Fa ambonin'izany kosa mbola anampy ny fahasoavana. Dia fahasoavana maharitra atokany omeny ho an'izay nandray azy, ho an'izay rehetra manaiky niterahany ao amin'ny fo, ho an'izay rehetra manaiky ho atsangana ho zanak'Andriamanitra ka miaina feno ny famonjena avy any ambony. Fahasoavana anampy fahasoavana. Eo amin'izao tontolo izao ry havana mandalo ny Krismasy. Miserina sy mandalo ny fifaliany sy ny fahazavany, ny girlande mamirapiratra. Na dia amin'izao fotoana ny fitsitsiana izao azy, indrindra raha ny herinaratra, dia mbola atao ihany zay ampamirapiratra ny jiro. Eo amin'ny mino tonga onona ao anatintsika ny mpamonjy, tonga hitoetra mandrakariva, mandrakizay, ka androtsaka ny fahasoavany anampy fahasoavany, satria izy no Emmanuela. Tonga hitondra sy anatitra famonjena isan'andro, isan'andro eo amin'ny fiainanao, satria izany no anarany, Jesosy, Andriamanitra no mamonjy. Tsy ilay mamonjy vonjy kely ratakary, tsy ilay mamonjy vonjy indraindray, tsy ilay antsoina rehefa poritra, ilay eo mandrakariva ary mandrotsaka ny fitahiny sy ny famonjeny ho an'izay matoky azy. Amin'ity andro Krismasy ity, mandondona ao aminao indray ny Tompo,
iny rehefa mitsangany eo ambaravarana ka mandondona raha misy mihain'ny feo ka mamony varavarana hiditra ao aminy aho ka iara-misakafo aminy ary izy amiko wow miara-misakafo zany ny krismasy fa ny krismasy ny mino miara-misakafo amin'ny tompo mizara izany amin'ilay tompo ny famonjena aza mijery zay ho an'ny sasany aza mialana mitsiritra zay ho an'ny sasany fa fanomezana maimaimpona omen'Andriamanitra azy zany anjarany zany aza ialonana ho iaho fa ny anao te hiditra ao aminao ny tompo te hiarakomana ny an'ny famonjena ny sakafo ny mandrakizay miaraka aminao izy ampidiro ho ao am-po ampidiro ho ao amin'ny tokantrano ho iaho hoe misy fialonana sy fampialonana indraindray ary mahatonga aza manana discours na fomba fiteny zay lasa manabatybaty an'izao tontolo izao ry havana nomen'Andriamanitra azy zany aza ialonana mamperitreritra misy kristianina zay manaiky ankalaza ny krismasy dia miaraka amin'izao tontolo izao misy ndray mankalaza fa mitokatokana izy any anay tsy ombonanay nay manokany ary misy tsy mety mankalaza mihitsy zao no soratan'ny Paoly apôstôly ao amin'ny Romanina 4:12 mba tsy hatonga antsika hifampitsaratsara foana fa hatonga antsika kosa samy andiny tena ary velona araka ny tokony ho izy ny fanomezana omen'Andriamanitra antsika Romanina 4:12 manomboka amin'ny 12 ny anankiray aminareo mino izy fa mahazo mihinana ny zavatra rehetra izy fa ny anankiray kosa malemy finoana ka dia tsy mihinana fa tsy zava-maniry ihany aoka ny mihinana tsy hanamavo ny tsy mihinana ary aoka kosa ny tsy mihinana tsy tsara ny mihinana fa Andriamanitra nefa nandray azy roa iza moa ianao zay mitsara ny mpanompony hafa amin'ny tompony ihany ny jorony sy halavony nefa mpitoerina ihany izy fa mahay mampitoetra azy ny tompo ny anankiray manao ny andro ray ho mihoatra noho ny andro sasany krismasy io fa mety andro hafa koa ary ny anankiray koa manao ny andro rehetra hitovy aoka samy atoko tsara ao misainy avy izy ny mitandrina ny andro dia mitandrina zany ho an'ny tompo ary ny mihinana dia mihinana ho an'ny tompo satria misaotra an'Andriamanitra izy ary ny tsy mihinana kosa dia tsy mihinana ho an'ny tompo sady misaotra an'Andriamanitra amin'izany koa izy ko aza mijery zay ho an'ny sasany aza mialina na mitsiritra zay an'ny sasany fanomezana maimaimpona omen'Andriamanitra azy zany fa Andriamanitra ny fahasoavana ny Andriamanitsika fa ny anao te hiditra ao aminao ny tompo anio te hiarakomana ny an'ny famonjena miaraka aminao izy ko zany no afatra ny krismasy ho anao anio araka izay voasoratra amin'ny mpitoroteny 7:7-9 mandehana ano amin'ny fifaliana ny aninao azotroy amin'ny fofalifaly ny divainao fifanakasitran'Andriamanitra ela ny asanao aoka ho fotsy mandrakariva ny fitafianao le fitafiana fotsy dia manambara ny famonjena aoka ho fotsy mandrakariva ny fitafianao azony ny famonjena azony ny mpamonjy ary aoka tsy ho diso menaka ny lohanao fefa nofidiny ianao anana anjara amin'ny lovan'ny zanany Jesosy Kristy ilay teraka anio raisy ny fitahiana ho aminareo rehetra ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompo ny fitiavan'Andriamanitra ray ary ny firaisana amin'ny fanahy masina mba ampiorina nareo amin'ny famonjen'ny krismasy famonjena feno sy tanteraka famonjena maharitra mandrakizay famonjena mitomboka aty an-tany fenon'Andriamanitra ary famonjena mitoy hatrany an-danitra tanterahan'Andriamanitra matoky ilay ny antsoanareo amin'izany izy mahatanteraka izany dia manaova krismasy sambatra amen petraka isika
dia mbola faly miarabantsika rehetra ry havana amin'izao androny krismasy izao. Faly miaraba ny sabatan'olona ireo vahiny izay mamaky ny fiangonana amin'izao fotoana izao. Miaraba antsika zotriolona eto amin'ny fiangonana, miaraba ny tompon'andrakitra rehetra eto amin'ny fiangonana, miaraba ny vahoaka eto amin'ny FP Matolozy. Nahatratra ny krismasy 2024. Voninahitra ny amin'ny avo indrindra ho an'Andriamanitra ary fiadanana ho ety ambony tany ho an'ny olona ankasitrahany. Izany tenin'ny anjely zany izay milaza ny naterahan'i Jesosy Kristy no entina ira-bana antsika rehetra amin'izao andro lehibe an'ny kristianina izao. Koa dia fifaliana ho an'ny mpitandrina sy ny komity ny manantitra izany fiarabana izany amintsika. Ary indrindra ny fanirianay dia ny aina ny isa-tokantrano izany fiadanana no lazain'ny anjely zany, fiadanana ho an'ny isa-tokantrano. Ho antsika rehetra izay manaraka izao fanompoam-pivavahana izao amin'ny fahitalavitra, isika izay tonga eto, fiadanana ho antsika rehetra. Mety eo anatin'ny fotoana sarotra isika ve? Mety misy aretina ve? Mety misy zavatra manahirana? Mety misy zavatra mampanontany ve? Anio amin'izao andro krismasy izao indray dia mazava ny fanantenana entin'ny anjely. Manome voninahitra an'Andriamanitra isika satria izy no mitahany fiainantsika. Izy no mbola ahafahantsika mandia izao andro krismasy izao satria fantatsika efa nisy naniry zany nefa tsy afaka no ny fandaran'ny tomboka dia faly isika, miara-paly isika ary engane zany fiadanana zany tena hitoetra ao amin'ny fon'ny tsirairay avy, hitoetra ao amin'ny tokantrano tsirairay avy mba hanome fifaliana vaovao ho antsika rehetra. Dia misaotra an'Andriamanitra koa fa efa kesika dia ho tapitra ny taona 2024 niaraka ny ainantsika teto amin'ity fiangonana ity. Betsaka ny zavatra vita isaoran'Andriamanitra zany, nefa koa betsaka ny mbola andrasan'Andriamanitra amintsika. Isaoranantsika manokana niezaka nataony tsaray tao anatin'ny fanohanana ny projet trano fiangonana izay vao nanomboka ihany, santatra ihany fa ny manetsabe mbola ho avy ary mbola miandry antsika ny tompo, miandry antsika izy ary manantena fa ilay fiadanana hoentin'i Jesosy Kristy io izay ankalazaintsika an'io aneny mbola iarahantsika manompo azy amin'ny taona ho avy raha sitrapon'Andriamanitra. Ka dia manaova krismasy sambatra ry havana malala amin'ny tompo ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra. Amen. Mbola faly miarabantsika ry havana ny komity sy ny mpitandrina eto amin'ny FP Matolozy nahatratra izao andro krismasy izao. Toy izao indray no vaovao azo ambara amintsika anio. Vaovao avy amin'ny nasionaly filazana manjo. Na dia levina aza ny nofoko sy ny foko, dia mbola vatolampin'ny foko sy anjarako mandrakizay Andriamanitra. Amin'ny finoana sy fanantenana ny fitsanganany tena amin'ny maty, ary ny fiainana mandrakizay no ampandrenesinay fa ny malalanay raha Arjaona Mario Aina dia nantsony iray ody any aminy ny alatsinainy 7 Desambra. Hoy ny vadiny raha Arjaona Andrianirina Natasha sy ny zanany, ny reniny Ramatoa raha Arjaona Marie-Angèle mpitandrin'ny FPMA. Vaovao avy any ivelany, culte d'action de grâce. Ny fanompoam-pivavahana ny mezam-boninahitra an'Andriamanitra sy fampahirezana any pasteur Aherizora Jacob izay namoy ny vadiny sy ny fianakaviana manontolo dia ho tontosaina ny alakamisy 7 Desambra amin'ny 10 sasany maraina ato amin'ny Temple du Salin. Amin'ny fotoana koa no anatanterahany tafy Toulouse ny famangina na fempihavanana ho fanehoana ny fiombonana sy ny fiara-miory amin'ny fianakaviana. Toy izao ny vaovao eto amin'ny tafo. Nahazo taratasy fisaorana isika avy amin'ny rabe faniraka avon'olon'irina mianakavy sy ny fianakaviana manontolo tamin'ny fiara-miory nasehontsika tamin'ny namozany ny rainy Ramandimby Arso. Mikasika ny rakim-pisaorana krismasy. Ny valopy nozaraina tamintsika anio dia atao ao anatin'ny arona fotsy na volomparasy izay natokana ho amin'ny rakim-pisaorana krismasy.
Mbola azo atao ihany koa ny manatanteraka izany rakim-pisaorana krismasy izany amin'ny alalan'ny eloaso na ny virement miaraka amin'ny libele hoe fisaorana noely na fisaorana krismasy. Vaovao avy amin'ny vondronasa serasera ny fandaharana voatsinampy ny radio antso ny filazantsara dia efa mivoaka ao amin'ny Facebook ny FPMA Toulouse ary manasa ampitiavana antsika iaino finaritra. Ny gazety fiainana ihany koa dia efa nivoaka ary hozaraina amintsika etsy Ampiravana. Fifidianana diakona. Ary nandreny fen'ny tompo aho nanao hoe iza no iraiko ary iza no andeha ho irakay dia hoy izao intsy aho irao aho. Ho tanterahina amin'ny alahady 8 janoary 2024 ny fifidianana diakona iray isolony iray ny findramonina. Mitohy ny fisoratana anarana any amin'ny mpitandrina ary mifarana amin'ny alahady 1 volana janoary izao. Kiasika ny adidin'ny mpandray, manentana antsika mpandray rehetra anao izay tratra araka ny teny hoe efao ny voadinao amin'ny tompo. Mba hanatrarana ny banga hatramin'ny faran'ny taona 2024. Toy izao ny mikasika ny cotisation mensuelle ho fampatsiahivana 15 € ho an'ny mpiasa, 10 € ho an'ny mpianatra sy ny tsy anasa ary ny mpisotro ronono. Azontsika atao koa ny mandoa amin'ny alalan'ny virement na isaky ny alahady. Fotoam-bavaka lehibe famaranana ny taona, misaorany Jehovah ary fanaiko ary aza misy adinonao ny fitahiny rehetra. Manasa ny fiangonana manontolo, ny komity ny fiangonana sy ny fianakaviany, ny komity ny trano fiangonana sy ny fianakaviany, ny USPMA sy ny fianakaviany, ny vala, ny sampana rehetra sy ny fianakaviany, sika rehetra amin'ny alim-bavaka lehibe any amin'ny Vieux Temple manomboka amin'ny 7 ny zoma 30 Desambra. Afaka mitondra tsakitsaky sy zava-pisotro ifampisarana isika ao kanefa tsy hosakana amin'ny fahatongavantsika ny tsy fitondrana izany koa tongava marobe. Ampatsahivina isika fa tsy misy ny étude biblique, tsy misy ny permanence ary tsy misy ny katekomena mandritry ny fialan-tsasatra. Ny fanadiovana ny trano fiangonana kosa dia isika rehetra. Alohan'ny alantsika eto amin'ity trano fiangonana ity dia mba samy manadio ny tandrify azy avy. Ny diary ny aladin'ny taom-baovao dia ny 1 volana janoary zany amin'ny 3 ora tolakandro ny fanompoam-pivavahana eto amin'ny Temple du Salin. Misaotra isika naharitra hatramin'ny farany ho an'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra. Saotsika riavana dia tonga amin'ny fotoanany fanatitra, atolotra an'Andriamanitra, tsarofa izay mamea ny fifaliana no akasitrahana. Araka ny voalazan'ny sekreteran'ny fiangonana teo dia misy rakim-pisaorana izay ho tatazana aloha, dia manaraka izay ny rakitra ary ho an'ireo izay mandoa amin'ny carte bleue dia misy poste anankiroa zany eto amin'ny akavia sy ny akavanana ary, dia ny atsasany avy aty zany maketo amin'ny akaviako ary ny nareo avaria milany kosa makary amin'ilay poste connecté anankiray. Ataontsika ny hira efa voatondro.
efa voatondro fito amby fitopolo andininy fahatelo. Ity no sakafo ny krismasy izay iarahanao amin'ny tompo. Izy no manasa. Izy le tonga ho amin'izao tontolo izao. Hitondra famonjena, hitondra ny fahazavana, hitondra ny fiadanana, hitondra ny fiainana mandrakizay. Raiso izy ary aoka mifofeny fifaliana no handraisanao sy hamalinao ny fanasany anao mba iray latabatra aminy. Ataontsika ny hira izay efa voatondro 7:20 ny andininy fahaefatra. Fiadanana izany eo am'izeo akaikitsika isika. Sandra tony funare ueo amini tompo. Entiko tompo ray masina Andriamanitra mandrakizay mahefa ny zavatra rehetra. Mety tsy mahavonjy ny soaranay ianao amin'ny fotoana rehetra sy amin'ny toerana rehetra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tomponay, izay tianay sy nanolo tena monjy anay. Amin'ny alalan'ny kinideran'ny anjely ny fiandriananao, hitsaon'ny fanapahana sy ny fahefana rehetra anao amin'ny tahotra, ary iarahan'ny fiangonana any an-danitra sy ety an-tany niderany anaranao amin'ny fihobiana. Ary izay koa ankehitriny tompo, dia miara-manandratra ny feonay aminy ka mifanajana lehibe ny deranay hoe
Jesosy Kristy tompo riavana tamin'iny alina izay namadia anazy dia nandray mofo. Ary rehefa nisaotra izy dia nivakiny ka hoy izy, tia ny tenako izay omenao anareo izao no atao fahatsiarovana. Dia araka izany koa ny kapoaka rehefa nihinana dia hoy izy, ity kapoaka ity ilay fanekena vaovao amin'ny rako, izao no atao fahatsiarovana na oviana no misotro ianareo. Fa na oviana ianareo no mihinana itony mofo itony sy misotro amin'ny kapoaka dia manambara ny fahafatesan'ny tompo ianareo mandra-piaviny. Petraka isika ry havana. Mbola hiara-mivavaka isika. Misaotra anao izay ry Andriamanitra aranay tompony lanitra sy ny tany, fa noho ny famindramponao aminay mpanota mahantra dia nomenao ny zanakao lahy tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay. Ankehitriny ary ray io, ndreto izao hoe manao eto anatrehanao ny fahatsiarovana ny fahatongavan'ny zanakao olona, ny fijaliany sy ny fahafatesany, ny fisanganany tamin'ny maty ary ny fifonany mandrakizay ho anay ka dia miandry sy mitalao ny fiverenany indray izahay. Ankehitriny ary ray io, aidino ny fanahy masina mba hameno ny fonay ka andraisanay ny tomponay amin'ny finoana velona amin'izao izy manatona anay amin'ny alalan'ny fanasana izao, fa ny fanana masina no harinao, hamelomanao, hanamasinanao ary hanomezanao anay ny zava-tsoa rehetra miaraka ny fiangonana. Ry Jesosy Kristy tompo, izay tonga eto anatrehanao, mba iombona amin'ny latabatra masina, mangataka aminao, mampiraisinao aminao akasavanao. Mbola ataontsika ny hira fa 5:520 andininy voalohany sy fahadimy. Ary satria efa nandray ny fanahy mahazanak'Andriamanitra antsika isika, miombonaina amin'ny Jesosy Kristy, dia izany no ahafahantsika manatona ny ray ary miara-manonona ilay vavaka nampianarin'i Kristy manao hoe: rainay o izay any an-danitra, ho masinina ny eny anao, tonga ny eny fanjakanao, atao eny sivakonao, ny tianao ny tany ny lanitra, meonay izay andasanazonay ary mamelany ny mofo izay vakitsika dia firaisana amin'ny tenan'i Jesosy Kristy tompontsika, ny tenan'ilay mpamonjy teraka ho antsika ary ankalazaintsika anio. Ny kapoaka misaorana izay isaorantsika dia firaisana amin'ny ran'i Jesosy Kristy tompontsika, dia ny rano fanekena vaovao izay nalatsaka ao amin'ny maro famelan-keloka. Hoy ny tompo, indro efa mitsangana am-baravarana ka mandondona, raha misy mihaino feo ka mamono varavarana, dia hiditra ao aminy aka hiara-misakafo aminy ary izy amiko. Efa voavoatra avokoa izao ny zavatra rehetra, mahazo mipetraka ny tsy mpandray fanasan'ny tompo
manao ny rehefa voalahatra isika dia ho zarena amintsika ny mofo sy ny kapoaka rehefa tavaverina ity ny dekona dia miara-mihinana ny mofo sy misotro amin'ny kapoaka isika izay fa nahazo ny mofo sy ny kapoaka dia mba mipetraka ahitany dekona izay mbola tsy nahazo ataontsika ny hira 180 Za
fisotroanareo rehetra ity fa ity norako dia ny amin'ny fanekena vaovao izay alatsaka ho an'ny rehetra ho famelan-keloka izao no atao fahatsiarovanahy na oviana no misotro ianareo. Jesosy Kristy tompontsika izay voaomby tamin'ny hazo fijeliana ka nitsangana tamin'ny maty no efa nanome anareo ny tenany sy ny rano izay nanavotany anareo tamin'ny fahotana rehetra. Izy ny ampahery sy aro anareo amin'ny finoana marina ho fiainana mandrakizay ho aminareo ny fiadanana. Dia mipetraka isika. Marihana zany fa rehefa miraha vetisika dia misy anatazana ny kapoaka ery amin'ny lalatsara ery. Maso mipetraka. Mbola hiaraka ivavakintsika tompo dia mbola velom-pisaorana aminao zay ry Andriamanitra ray zanaka sy fanahy masina raha mbola tondro izao fotoana izao izay fotoana mpankalazana ny krismasy, fotoana izay atsarovany natongavanao teto amin'izao tontolo izao, fotoana izay nidiranao tompo teo eo amin'ny tantaran'izao tontolo izao mba hamonjy anay amin'ny fahoriana amin'ny fahotana zafady. Fantatray fa niaraka taminay ianao nandritra izao fotoam-pivavahana izao, tsy nieritreritrany no azahoanay miteny izany na ny fihetseponay fa ianao Jesosy no nilaza fa raha misy roa na telo mivory amin'ny anaranao dia ampovoany ianao tompo, ka tamin'ny finoana no andraisanay mianakavy izany teninao izany. Tompo, misaotra anao koa zahay fa afaka nandray ny famelan-keloka nomenao, zava-dehibe loatra aminay izany satria ianao Andriamanitra no mamela heloka anay, ka tanteraka aminay tokoa ny voalaza amin'ny mpanao salamo fa sambatra ny voavela heloka sy voasarona ny fahotany. Koa dia misaotra anao zahay tompo fa tsy misy hevitra mampisaraka aminay aminao intsony raha sanatria raha nanatrika an'izao fotoam-pivavahana izao zahay fankalazana ny naterahanao sy izao vavaka fangatahana fisaorana izao. Ary misaotra anao zahay tompo satria mbola afaka nanatanteraka ny synodin'ny FPMA. Fantatray tompo fa ianao no lohan'ny fiangonana, ianao no mihazona ny zavatra rehetra ary dia ankininay tanteraka eo am-pelantananao ny zavatra tapaka nandritran'izany synody izany sy ny fanatanterahana izany. Ary dia mino zahay tompo fa ianao ny asa araka ny fombanao. Misaotra anao koa zahay tompo fa tamin'ny nahazoanay ny ray latabatra taminao amin'izao tolakandro izao izay marika hita masa azahoanay maneho koa tompo ny filonay. Tsy marina izay fa no hamarinanao, tsy masina izay fa no hamasinanao, tsy madio zahay fa nidiovinao noho ny raha no latsakao Jesosy Kristy ary dia isaoranay anao izany. Misaotra anao koa zahay tompo fa noho ny teninao fa amin'izao fotoana izao no azoanay mametraka aminao ny manavesatra anay. Hitanao ny valaretina amin'izao fotoana izao sy ny sedry isan-karazany mahazo anay. Ianao tompo no angatanay amin'ireo rehetra ireo, indrindra ho an'ireo marary amin'izao fotoana izao amin'ny toerana misy azy tsirairay ihany. Ianao no angatanay hitsidika an'izy ireo tompo, angatanay tompo mba hanome azy ireo hery sy tanjaka sy fahasalamana-teraka. Izany no angatanay aminao tompo. Vavaka aminao koa zahay ho an'ireo rehetra trapahoriana. Ianao no angatanay hatrany mba hampitoetra amin'izy ireo ny fiadananao, ny fampinonana avy any aminao ary indrindra ny fanantenana avy any aminao Jesosy Kristy satria ny fiainanay tompo dia mbola miankina amin'ny fiainana amin'ny fiverenanao. Azahoana indrindra miandrandra hatrany ny fiainana mandrakizay eto tany tahaka ny any an-danitra.
fotoana tahaka izao koa tompo mahatsiaro ny firenena malagasy zay ianao no mahalala io tany Madagasikara io tompo malala ny zavatra misy amin'izao fotoana izao fantatray tompo fa ny fahefana rehetra dia avy any aminao ka navelanao izahay tondram-bavaka ny mpitondra rehetra eo anivon'ny firenena malagasy ianao no hiasa amin'izy ireo tompo ianao no andresy lahatra n'izy ireo amin'ny alalan'ny fanahinao masina mba azahoany izy ireo mandeha araky ny fahindrena avy any aminao sy handeha araky ny fiainana ny fahamarinana ary ity firenena izay mandraina ity tompo apetraka eo ampelantananao omeo fahindrena mpitondra amin'ity firenena ity tompo mba azahoanay mandray ny fiadananao ito amin'ity tany misy anay ity ao zany koa tompo mitoro vavolombelona amin'izany fiadananao izany tompo ianao no mahalala ny zavatra rehetra fantatray tompo fa fony fisainy anay ary ianao mahafantatra ny tokony ho anay tsiraray avy na tsy takatra ny sainay azy izany rehetra tsy takatra ny sainay izany kanefa fantatrao fa mahasoa anay dia tanterao amin'ny fiainanay tsiraray avy eo amin'ny fiainan'ny ankonanay eo amin'ny fiainan'ny fiarahamonina eo amin'ny fiainan'ny fiangonana eo amin'ny fiainan'ny zao tontolo izao satria fantatray fa Andriamanitra ianao ka mba tanteraka aminay tokoa anie ny fifaliana nateraka ny fahatongavanao ary ilay fiadanana mihoatra lavitra ny fahalalana rehetra miaro ny fo sy ny sainay rehetra ao aminao Jesosy Kristy amin'ny ankehitriny sy ny ho avy indrindra dia noho ny anaranao Jesosy Kristy ilay tompo sy mpamonjy anay anaraka taminay tamin'izao fotoam-pivavahana izao no hanaovana izany vavaka izany amen. Misaotra an'Andriamanitra lehibe isika mahatanteraka izao fotoana izao eo am-pamaranana dia araka ny fantatsika dia mbola misy fidirana faharoa rehefa avy eo ka araka ny fandaminana dia mba avy ato isika no mivoaka ahafahan'ilay miditra any mba tonga antsika tsy hifanosika atso zany avy ato isika no mivoaka miadana araka izany ary faharoa manarakaraka zany no fantatsika fa eo ny valanaretina Covid eo ihany koa ny grippe zay mamely dia mamely amin'izao fotoana na dia satria aza ifandray tanana ifanoroketo isika dia ifampikopakopa tanana isika ifampiraro soa arengany ireo tsy salama rehetra sy ireo izay mbola osaosa omen'Andriamanitra hery dia mba hahatratra ny farany taona isika sy ny taona vaovao azahoantsika tsy mifampiraro soa ihany fa indrindra fampizara soa ho voninahitr'Andriamanitra ary ho fifaliantsika ka dia mitsangana isika manao ny hira 8:7 mialohan'ny 4 sy ny tsodrano ny faraka amin'ny 20 aorinan'ny 4 sy ny tsodrano ary rehefa vita ny 4 sy ny tsodrano dia mifampikopakopa tanana isika dia mivoaka milamina makato isika mianakavy.
aza vonona ny asan'ny fanahy masina aza atao tsinitsinina ny teny ataon'ireo plaza afatra avy amin'Andriamanitra dinio tsara ny zavatra rehetra tano zay tsara alaviro ny zava-dratsy rehetra na inona izany ho aminareo any eny tompo ianareo any eny tompo ka iaro anareo ampamirapiratra ny tavany aminareo any eny tompo ka iatra anareo anandratra ny tavany aminareo any eny tompo ka anome anareo fiadanana voninahitra ho an'Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masina izay hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay amen mandehana amin'ny fiadanana ka manomponotompo raika amin'ny valopolo andininy voalohany sy fahaefatra dia samy tahin'Andriamanitra dolo tsika tompoko amen